savez qu'est-ce que c'est, tant la nouvelle civilisation qui est née par rapport à ce que le pasteur vient de dire, que tout le monde est là. Hyper connecté. Des têtes baissées. Des têtes baissées. On utilise déjà ce terme. Ouais. La civilisation des têtes baissées. La civilisation des têtes baissées. Alors, comme tu es français, la civilisation moderne occidentale dans laquelle nous sommes maintenant est née au XVIe siècle, et même avant, à l'invention de l'imprimerie. De manière qui boucle nul, le XIe siècle nul. Boucle des gens, sur le temps du XVIe siècle, boucle des gens. Am zany tsy fantatran'ny antony mianatany amin'ny lycée iny akory anaran'ny lycée fa boky zany zay le civilisation zay zany a dia marina fa isolo civilisation vaovao fa mahasoatsika ve le izy. J'ai très peur qu'il y ait isolement, qu'il n'y ait plus d'interlocuteurs en commençant par la famille. Entre monsieur et madame, les parents, les enfants entre eux, on entend l'isolement, arrête dans la part. Si vous na teraka, ny fonona mba iray, mba ifandray zany. Eny tompo. Connecté sur le téléphone, sur Michikou, les gars, très positif. On a pris le genre, on a fait l'ambiance, on a amené. Enfin, quand on est si on veut, à bu un pays, nous, l'excès. Nous mettons tout isolement, nous mettons tout à yanchu, nous mettons tout à yanchu altération, les natus. L'excès, c'est-à-dire, il y a un bâti qui a un moment, j'ai besoin de me demander les fivoirs, on peut me demander les fivoirs, pour le bien de l'être humain. Au détriment de l'être humain, or il y a bu là, parce que nous avons. Occasion n'a pas de subir. Alors, autre chose, mais si mal été, les amis de la jeune Tanzanie, ça a fait du football, on a fait du football. Si je suis bien radio, tout ça, à Ramatou Thérèse Tirana, le Ténia Baba Mitché, tiens, la personne qui est, mais de la télévision, Ténia Ténia, les abonnés, c'est ça. Par exemple, il serait central, il y a un autre là, on l'a mis là, deux nuls, il y a radio qui me intimité coup. Quand j'allais en Jofto, j'allais au Tunia, mission Goumon B, comme je suis central, j'allais qui a pu nous tout bien mieux, oui, faut venir ici, fati, ticket, ça n'a pas fait genoux, faut venir à Vinaïou, on doit continuer à chez la tafaïs que nous allons dans la moto, Tichininin, de avant comme téléphone, taloha zany tsy nety dia tsy fantatra taloha zao ohatra magnenony zany rehefa mandeha voyage manao mission efatra herinandro any ivelany any tsy mare vaovao mihitsy any an-trano fa ny tongony amin'izao fotoana zao dia misy rehefa tonga amin'ny toerana teo dia afaka na mailaka na ina na Skype azy. Indray Skype ohatra dia an'ilay tany efa moa zany sarotra tsy maninona koa. Lao feziko ilay izy ilay tia ilay fivoarana fa mila famatorana avy amintsika. Iny tompo. Antsika anampy zavatra kely ilay tenin'ilay mito ary tena marina mihitsy.
torohevitra amin'ireo mie zany hoe le abus zany a no mila tandremana ary mirejoindre tsara le tenin'ny pasteur hoe ny zavatra tena tokony alerte atsika hoe le zavatra proposena amintsika amin'izao fotoana zao a ohatrany hoe anapepo ny saina ianao ny tantaran'ny imprimerie ny siècle des lumières mampisokatra saina nefa ny zavatra misy amin'izao fotoana zao a ohatra madoto saina na ny publicité zany tsy afaka mieritreritra tsony ianao tsy afaka misaina tsony tsy manana discernement zao ny fanaony rehetrarehetra zao ny fiakanjony rehetrarehetra dia anao an'iny daholo dia tsy manana fa ny tena tiako ampiana farany fotsiny zany ohatrany hoe discosenafe fotsiny hoe tena grave am'le teknôlôzia fotsiny hoe tandreo lasa mivadika addictologie le addicte ny tena raty tsy le teknôlôzia kory no mampatahotra na ana fa raha ohatra pepona foana ny saitsika hatramin'ny zazay kely hatramin'ny mbola zaza madiny raha zatra an'io dia tsy izy tsika mbola ny sainy mbola voanomboka ny se développé zany ny intelligence nefany a raha ohatra napepo an'le zaza le izy araky ny teninao hoe tanana fotsiny dia efa digital dia efa hitako amin'le zafikely koako efa any amin'le efa zatra le izy dia raha voatsoahina le téléphone dia mitomany le zaza ty tady ho addict zay ny tena mampatahotra zany lehibe koa lasa addicta koa dia tsy miresaka koa le mpivady fa raha zany hoe civilisation tete baissé dia samy eo daholo mety ampiana ny ady koa nefa le izy Tsika tsara zany a ny mazava-pianao votationnaly tsy tsara io zany fa mahafinaritra ny adihevitra zao fika tsy misy tsony tsy misy tsony zao tsy misy tsony zao ampiny io zany isaoran'andriamanitra mbola misy ny fiainam-piangonana misy ny fiainonany hafa misy ny fahazana amin'ny teny mazava fa akoatran'ny mpino zany ikizy mihitsy le mandeha asana le anaran'ny télévision Madagasikara dia fisika nandatany mety TV moins mety TV trop fa tsy fantatritsony fa tena le tale mihitsy no miteny eo amin'ny télévision miteny hoe zay ngefa professionnel fa zay manao document zay vao milaza zava fa tsy manao imitation zany mihitsy teny gasy io za teny frantsay nefa raha ny tokony ho izy dia raha miteny ampabe maso anao dia mafidinao zany fidinao izy a misy miteny hoe misy ara amrehireny dia mampiasa ny teny anankiroa tsy manina hoe tsara hoe mahay ny teny anankiroa fa raha ohatra ka lasa créole ny teny malagasy a dia very a ny identité atsika efa very identité atsika dia zay misy tsy andeha lavidavitra am'izay fa raha vo mandeha lavidavitra am'izay dia européenne sinoa fa hoe misy firenena mandroso teo ambony tany satria nanazy ny teny izy ary fanajany tanteny miainga amin'ny teny io atsarina foana le teny dia ahitsy foana efa tsy mety ny ankizy rehefa miteny diso dia haindreo any ray aman-dreny manitsy azy dia mandrosomandroso any fa zao fa tonga amin'le latsantanana sisa miasa tsy misy fanontaniana fanazavana remarque kely fotsiny zany tiako tena misy am'le resaka teknôlôzia misy avantage izy dia misy inconvénient amin'ny fiainatsika zanak'olombelona mampahatsiarana tantarany joba zany satana navelan'andriamanitra hiasa amin'ny zanak'olombelona zany ohatrany hoe zavatra mitranga amintsika am'izao ohatran'izay azy zany hoe misy avantage dia misy inconvénient fa araka le teny pasteur teo hoe tsika ihany no manao effort mba hijanona amin'ny linina anankiray amin'andriamanitra iny zany hoe mety hoe zay mihitsy ny sitrapon'andriamanitra fiainatsika teo ambony tany zany anjaratsika no fidèle mo zany filazana tena tsara hoe indraisantsika maly hoe ny tazantsika nykino ilay tian'andriamanitra amisatsika rehetra itsika zany mbola afaka miala mampiasa saina le mampiasa saina tsy mila diplôme io fa hoe mifoloma marina dia mamaky teny
texte dia moa lazay texte ay very mitelo miteny hoe alona le misodromotif eto fa tsy indicatif ohatrany hoe zavatra anany zany fa manampy antsika amile mitaizany saintsika zay ny tokony izy dia miteny avantsika teo rehefa misy zavatra voa maka distance foana mety tsy mety fa ina ny tiako lazay to fantatrareo mahasamy hafa ny olombelona sy ny zava-manahina hafa fanahy le teny hoe amorona olona ary ny olona tahaka ny endrik'Andriamanitra ny fitenenany c'est la parole fa loza ihany le filazan'ny olona avy amin'ny bibitsika izy zany tokony toeriny raha tsy mitombony fa resaka évolution mety amin'ny télé-radio le mandeha zay le look ozy le raha hoe nous ne sommes pas comme les autres animaux fatareo ty tena zay nous sommes des animaux zay ny tio lazay efa mandeha fotsiny ao say nous ne sommes pas comme les autres animaux mais nous sommes des êtres humains doués de parole efa tsy miteny tsontsika fa mampiasa geste sy ana fotsiny eny misy re olona zay mona sy marenina re zany aretiny reny apitsika reny olony reny fa rehefa tsy miteny tsontsika dia zay misy io no mampiavatsika amin'ny biby ary zay no mahatonga isaka aminareo ny manaraka dia ay zany mivavaka dia azahoantsika miteny teny enge tsy le hoe miteny mafy tsy le hoe miteny mafy na teo miteny fa manambara ny fomba mazava amin'Andriamanitra izay titsika ambara ka ny interlocuteurtsika voalohany Andriamanitra dia hita amin'ny vavaka ataotsika tokoa zany ny olona mahay miresaka amin'Andriamanitra hoe miresaka tsy voatery hoe resaka avolenta be hoe voatery ampiasan'ny teny manaitaitra sy andrena mahay miresaka tsotra fotsiny misy efa niresaka ambivitsy taminareo zay tena nanaitra isan'ny nafantatra sa matovadiny zany mbola raika amindrena pasteur Zafersoa Emilien zay tonian'ny mampelobeko boksana maro lasany manak'izay izy io tsy mba miresaka mihitsy hoe zake mivavaka tsy manoteny an'izany fa tonga dia fantatry olo mivavaka izy hoana moa mivavaka toy amitsikaandro fa tafita tsara le dito saika voan'ny accident sy zany tena ny tanany mihitsy le nafa afaka avy eo zavatra tena ohatr'izany ne milainy azo teo tsara vakai tsara mihitsy ny sakafo androan'Andriamanitra sotranao fa mbola isotra andramatoa rehefa bo ozy rehefa misy manataka vavaka pasteur zareo mivavaka tsy mainzay pasteur satria le vavaka ao an-tsainy le vavaka tsara lahatra tsy zay izy tokony ngeny olona io mampiseho ny fahaizany teny malagasy dia ohatrany tsy miresaka amin'Andriamanitra izy miresaka amin'ny olona izy io zany za zany ny teny taminareo hoe ajao reny teny malagasy atsareo reny teny malagasy fa mampitandrona ihany fa ny olona tena mahay miteny mety mamily celui qui maîtrise qui manie parfaitement la langue malagasy peut manipuler tsy zay miresaka tsara miresaka tsara tonga dia ekenao le teny satria izy mahay miresaka rehefa voana vao tsy zay izy on subit fa le fahaizana amin'ny teny tsy hoe fahaizana amin'ny teny ohatr'izay fa mba mazava zay lazay ny vavanao dia ny fianarana amin'ny teny indrindra miresaka aminy zay ny fianarana amin'ny teny indrindra tsy voatery hiteny mafy fa miteny tsara mihitsy misy teko tavitsivitsy rahantsika mijery momba an'izay ary misy olo-mavaka zany angamba fantaka vola olo-mavaka am'baiboly fa Elia moa dia voalaza fa olo-mavaka izy mosesy tena olo-mavaka mihitsy satria izy mitona ny teniny reto vaoaka menimeny reto amin'Andriamanitra dia olo-mavaka izy fa nisy nosoratakota dia David misy texte David raha tsika mijery vetivety eo David olo-mavaka
Némi zay, de Daniel mivavaka teo zany, Paul efa manondro Paul dia lazainy mihitsy maha-olo-bavaka azy dia indrindra Jesosy. Jesosy mieritreritra hoe Jesosy anie tena Andriamanitra feno e, fa nohony izy no mivavaka mandoaky hoe mangitika papitiandro ray mangitika tao Getsemane zany a, fa raha zay sitrapoa dia tao Andriamanitra miresaka. Dia misy texte vitsivitsy rahantsika mijery a, ndao jerentsika ny salamo raiky amin'ny dimampolo, tsobatsika manontolo a, psaume 51. Etsika ifendana dia mba misy mamaky a vitsivitsy ihany a, andeha ataontsika hoe hatreo amin'ny andininy fahadimy aloha. Psaume 51, les 5 premiers versets. Izy mamaky na amin'ny teny frantsay na amin'ny teny malagasy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Mamindafo amiko Andriamanitra, araka ny fahasoavanao, araka ny haben'ny fiantranao vonoiny fa diso. Sasao madio aho mba ho afa-kelika, ary dioky aho mba ho afa-pahotana. Fa tsaroko ny fadisoa, ary eo anatrehako mandragorima ny fahotana. Taminao dia taminao ihany no nanotako, ary izay ratsy eo masonao no nataoko. Mba ho marina ianao raha miteny, ary tsy hanatsina ianao raha mitsara. Indro tamin'ny elika ny niterahana, ary tamin'ny fahotana no tototozona ay nireny. Amen. Hatreo zany aloha, hatreo zany aloha. Io vavatoa dia vokatry ny fanahy ny lazaka satria i Davida amin'ny mampanjaka azy a, tompony fahefana feny izy. Saina nahita ramatoa izy tsaratsara endrika sy tsaratsara bika, dia sady vonony ny vadin'ilay ramatoa no nalay ny vady. Mbola misy zany hatramin'izao a, mbola misy zany hatramin'izao. Fa ny fanan'Andriamanitra no miteny taminy, io salamo raiky amin'ny dimampolo io dia salamo fifonana amin'Andriamanitra. Zao zany no tiako ambara aminareo a, enina ambinipolo isan'ny boky ao amin'ny baiboly. Ary tsindrimandrin'Andriamanitra daholo ny ambinipolo zao, zany hoe Andriamanitra miteny amintsika. Zay ilay izy. Fa ny salamo kosa, Andriamanitra mampianatra antsika hiteny aminy. Zay ilay resaka hoe parole zay. Azo alaina tahaka tsara mihitsy zany nataony Davida. Tany sainao a, taminao nanotako a, raha misy ota atao a, amin'Andriamanitra aloha zany le izy, na de namon'olona ary izy a, ary na vadiny sy ny sisa ny fahotana amin'Andriamanitra daholo no atao aloha. Ka dika zany a, na miafina azo anaovana an'ilay izy a, higany foana. Andriamanitra tsy misy ny olona efa tsisy mahita tsy manino ray zay, ary efa tsisy vokany tsy manino roa zay. Zany ny fanaon'ny olona zany. Zany mahatonga nytoy hampiasa ino zany ilazana hoe resaka sida ty mampiasa an'ireo fitaovana san'ireny fa mba tsisy conséquence. Zay io anaovany azy, rehefa tsisy conséquence na tsy hitan'ny olona dia azo atao. Fa eto zany tena namboraka ny fony tamin'Andriamanitra mihitsy. Tena resy Davida. Tena resy Davida hoe roa zany ny zavatra rehetratsika eto taminao no nanotako. Ianao no nanaovako an'izy aloha. Dia ny faharoa dia hoe zako nitoritoriana tamin'ny zany hoe tsapany tsara fa eo zany misy hevitra lehibe eo a. Ny olona rehetra dia nateraka hatramin'ny fanontany Adama sy Eva, dia mikorina ao anatintsika eo ny raha ny Adama sy Eva resaka moa zany hoe manjary manota isika. Kanefa rehefa manota isika, tsy Adama sy Eva intsony ny tompona an'iraiky, fa itsika ihany. Mazava hoe no ohatra kely a, ty moa ohatra Madagasikara zany misy hoe ino mampalaza ny ohatra ravo, ino mampalaza ny ohatra ravo?
azo mampalaza ny lasotro resaka dolo ny zany fa araiky otrany hoe tany miteny akameteny misy tovila tratra angalatra ko de lesy mifokon'olo izy de miadidiny teo izy ala dita avesy lasotro eo tsy mampahagaga fa zao tsy mampahagaga fa mpangalatra koa izy fa changene any lala izany izy tsy amin'ny mahavany lasotro an'lany changene any la fiarana angalatra ny toanetety sa zay a neny davida zany a satria taranaka damaseva de tratra ny frontany tsy nampahagaga izy fa izy ny tokony andraikitra izy ny tokony mifo lavalava io texte io a fa tsy ho jerentsika manontolo satria anao koa mba misy ny fotoana edina hevitra fa nandeha io jerentsika ny Daniela toko fa sivy Daniela toko fa sivy Daniela moa zany kely meko anareo koa mitondro contexte tamin'ny andro tantarany zanak'Israely mbola jerentsika rehefa aveo fa tena hoe nivezivily izy zanak'Israely rehetra teo ambany voalohany egyptiany zareo satria civilisation egyptiane natanjaka be misy taminy fotoana zany zao ndray zao tonga tany amin'ny babyloniany ane tany iraka zany tany amin'ny Saddam Hussein zany fa reaveo lasa tany amin'ny civilisation perse ndray Iran amizao fotoana zao ka le civilisation iraniane io mampatahotra an'io io satria fantatra ny tantara natanjaka be fa mampiavaka azy zao nisy an'le atao édit de Cyrus mpanjakan'ny Iran io efa lasa kibabo tany Iran zany zanak'Israely tanaty zany Daniel sy ny sisa fa mpanjaka tamin'izany fotoana zany Cyrus na Cyrus zany amin'ny teny malagasy namoaka édit izy milaza hoe afaka makany Jérusalem ianareo jiosy nareo anangana indray dépouille de lavany Nebukadnetsar efa nisy lasa zany ka i Daniela mivavaky izy de vakekeo ny andiny voalohany to Daniela fasivy tamin'ny taona voalohany ny sakany Darius zanaky Ahasuerus avy amin'ny taranaka Mediana izay nafanjakaina tamin'ny fanjakany Kaldeana tamin'ny taona voalohany nanjakany izao Daniela nahalala tamin'ny boky ny isan'ny taona nampahafantarany teny Jehovany Jeremia mpaminany izay ahataperan'ny fitopolo taona amin'ny hafanan'i Jerosalema ary nampanatrehako an'Andriamanitra tompony tavako hitady izay ivavahana sy fonana amin'ny fifadikanana lamba misonana ary ny lavenina ary nivavaka tamin'ny Jehovandriamanitra aho ka nitsotra hoe indrisy tompo Andriamanitra lehibe sy matahotra mitandrina ny fanekena sy ny famindrapo ho amin'izay tia azy sy mitandrina ny didiny efa nanody izahay sady nanao meloka ary nanao ratsy sy ny odina eny efa niala tamin'ny didinao sy ny fitsipikao izahay atreo toeran'ilo izy io zany zany Daniela zany ka milazana azy am'izao fotoana zao de haut fonctionnaire international zay milazana azy raha resaky confort nanany izy nandeha tsara mitsy fiainany fa Davida nivavaka ny foloan'ny tenany zay inambota fa Daniela ndray ny foloan'ny firenena raha amizay lazako valaza amin'ny texte io fitopolo taona ny fahababony de mazava ho azy zany fa tsisy an'le namita tany Jerosalema Daniela satria zany miresatsika hoe nisy fanekam-pehivana ataon'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely men'Andriamanitra zolainy zanak'Israely rehetra fa takin'Andriamanitra kosa fankatoavana azy
dia zanak'Israely naniratsirandriamanitra nahatonga an'ireny famaizana tany Babilôna sy tany Mediana sy ny Persiana ireny. Dia eto moa zany Darius ny eto. Fa Darius io a nahita hoe hafa ihany reo reto. Témoignage zany olona lasa mpibabo izy, émigré izy, hafa ihany reo. Dia zany mivavaka. Tsy voakitsika manontolo mivavaka tany fa izy nanitra taminao izahay. Izy tsy miteny hoe raha zanay fa zany tsy mananao an'izany. Fantako tsara Andriamanitra fa raha nangataka tany nangataka zareo hoe fosy nandoaty avaka mifanjaka ny toerana, zay tsy nanaiky an'izany. Fa nandoaty dia mivavaka mitodika an'i Jerosalema. Ka za tsy mbo isan'ny mpamotro tsy niteny an'izany mihitsy izy any. Fa nanonta taminao izahay. Eto zany lisina tokoa ny fivavahana ho an'ny hafa. Vahana ho antsika. Ny eo fianakaviana ho resatsika amin'ny Tsipriana izy io rehefa avy eo. Fa zay texte ho jerentsika haingana ary ataoko hoe angamba maharitraritra ihany eo 10 minitra eo dia ao amin'ny matoa toko fa tena pinariny tombo matoko fahasivy ny fahenina. Na toko fahenina ny fahasivy. Toko fahenina ny fahasivy zay. Allo ny zare ny contexte io. Contexte io ambony io misy karazana mpivavaka anankiroa lavin'Andriamanitra zao. Eo misy mpivavaka gresiana ary ay samy mivavaka daholo na jiosy na gentilisy. Fa ny sasany lay misy zay mpivavaka be zay. Fa ny sasany arakaraky ny ankamaroan'ny teny ambarany no ilazany no heveriny fa mivavaka Andriamanitra. Zareo zany mivavaka daholo. Milatsay teny zay mivavaka. Fa hitsin'i Jesosy zany. Dia izy